Ahoana no afana manokatra ny varavarana misidy satria fiainan'ny olona maro no misidy ny varavarana ary fiainan'ny olona maro ihany koa nefa misokatra ny varavarana ary fiainan'ny olona maro ihany koa nefa manomboka misokatsokatra ny varavarana. Dia zay ny sous-thème androany hoe ahoana no ahafahana manokatra ny varavarana misidy. Misidy zany ny varavarana. Misy mety varavarana amin'ny asa no midy, varavarana amin'ny ara-pitiavana no midy, varavarana amin'ny fiterahana no midy. Ahoana no ahafahana manokatra ny varavarana midy? Varavarana fitoriana filazantsara no midy. Ozy ny apôstôly Paoly hoe varavarana maro no mivoa ho an'ny filazantsara saingy maro ny mpanohitra ozy izy. Ahoana no ahafahana manokatra ny varavarana midy? Ao varavarana fahasalamana mihidy. Misy linany amin'izay ve eto androany? Marka toko 7:7 hatramin'ny 5:30. Marka toko 7:7 hatramin'ny 5:30. Tao vonina ny VLS azafady a? Ok. Afaka mba miaraka mamaky ve tsika soratra maso detantsika eny amin'ny tableau. Ray roa lasa ary nisy marenina sady raiky dela anankiray nentiny tany aminy, le any aminy zany any amin'ny Jesosy, nangataka taminy ireo mba ametrahany tanana ary nitondra andralela. Aleo verantsika fa leo akaikinao tsy mamaky, enao tsy mamaky hoe teneniny namanao, enao tsy mamaky hoe, raha mbola tsy mamaky enao dia verina eto foana tsika hoe ao ary ray roa lasa le mamaky zany a, rehefa mamaky enao dia mandray avetrany, tsy mitovy ny mamaky amin'ny vava sy ny mijery fotsiny, fa misy zavatra zany voarainao avetrany vao miteny enao. Ao ray roa lasa ary nisy marenina sady raiky dela anankiray nentiny tany aminy ka nangataka taminy ireo mba ametrahany tanany ary nitondra andraha lehilahy ny tanila niala teo amin'ny vahoaka izy, dia nangarina ny sofiny tamin'ny rantsany tanany dia nandroraka nanendry ny lelany ary ny andrandra ny lanitra izy, dia nisendoka nanao taminy hoe efata. Avereny hoe efata. Avereny hoe averina tsara, averina fantelo ny azavady. Izany hoe maladia, dia nalady ny sofiny sady voavahany fatorany lelany ka dia nahateny tsara izy. Eo zany aloha zany. Misy lehilahy eto manana problème anankiroa. Inona ny problèmeny? Marenina dia raiky dela. Zay roa ny problèmeny. Avereny tsara hoe roa ny problèmeny. Roa ny problèmeny ty rangahy ity. Marenina sady raiky dela, dia nentina teo amin'ny Jesosy izy. Teto ny nahitako a fa misy zavatra indraindray na i Jesosy aza nanao azy tsy nataony hitany vahoaka ny fanaovany azy, satria zavatra tsy fahita firy ka mety atonga korotan-tsaina any anatin'ny vahoaka. Baiboly dia laza
eo amin'ny andininy fatelo amin'ny telopolo afaka verina soratana ary nitondra andraha lehilahy ny tanila ny ala teo amin'ny vahoaka izy zany hoe nentiny ny ala teo amin'ny vahoaka raha lehilahy tsy nataony teo mason'ny vahoaka satria misy zavatra hafa nataon'i Jesosy avy reny hoe misy zavatra hafa nataon'i Jesosy inona le zavatra hafa nataon'i Jesosy teto nangarina ny sofiny tamin'ny rantsan-tanana izy naroniny tamin'ny rantsan-tanana ny sofiny zany aloha zany mbola hitako hoe normal tena nrora ka nanendra ny lelany nandrorany amin'izay zany le rantsan-tanana nandrorany Jesosy le rantsan-tanana dia nataony taiza tao amin'ny lelany zay no natonga tsy nataony teo masony olona satria hafahafa zany nefa zay le anasitranana azy be dehibe ny acte posena amin'ny tontolo ara-panahy izay tsy atao eo masony vahoaka satria tsy takany sady tsy fantany kanefa zay ny directive zany ray ry rahalahy senabavy zay akory tsy midika hoe manaovan'izany ray dia arono sofiny olona dia sy hororany rantsan-tananao dia tendreo lelany dia atao any amin'ny mangingina tsy zay ny tiako atongavana fa misy karazany zavatra tsy zaka ny saina sy ny mason'ny vahoaka kanefa izay ny taridalana dia ataony aty amin'ny mangingina le izy ary ny andrandra lanitra izy rehefa avy nanao an'izany acte izany dia misy sentoka nanao taminy hoe efata izany hoe maladia misy zavatra tsy voazava tsara amin'io baiboly teny malagasy io zay no mahatonga antsika mandray an'ilay version amin'ny teny vahiny eto raha mijery an'ity andininy faefatra amin'ny telopolo ity zany isika dia zao ny tena heviny raha jerentsika io raha avy nandrora tamin'ny tanany Jesosy tena nendry an'le lelany tena ninona amin'izay izy 34 ary ny andrandra ny lanitra izy iza ny andrandra ny lanitra tena ninona izy rehefa avy eo ahoana olona misento ka nanao taminy hoe nanao tamin'iza taovy mafy nanao tamin'iza taovy mafy tsara vereny fantiako hoe zay ny fahazoana azy zany zay ny fahazoana azy zay ny fahazoana azy ya averina tsara ary ny andrandra ny lanitra izy dia ny sento ka nanao taminy hoe eny ataontsika amin'le fahazoanareo azy ka nanao taminy hoe efata izany hoe maladia rehefa vita io inona ny résultat amin'ny andiny vadivany telopolo nalady ny sofiny sady voavana ny fatorany lelany ka dia nahay ny teny tsara izy iverintsika eo amin'ny 34 mianatra itsika io zao dia ny andrandra ny lanitra izy avy reny hoe lanitra inona zany no resahany eto lanitra ny andrandra n'inona dia ny setoka nanao taminy hoe nanao tamin'iza zany ao zay mitovy le tamin'ny voalohany sy faharoa teo sa tsy mitovy samy hafa zany ny andrandra n'inona izy inona le resahana zany dia ny setoka nanao taminy tamin'iza hoe tamin'iza zany izy miteny hoe efata amin'ny lanitra zany hoe maladia dia amin'ny andininy fadimy amin'ny telopolo inona ny vokany nalady ny sofiny voavany fatorany lelany amin'ny lanitra izy no miteny hoe efata dia ny sofiny no sokatra ary lelany no nivahany fatorany dia omeo amin'izay le VLS version Louis II maro nefa mahazo fa mbola misy mila pazahoana tsara
On lui amena un sourd. Et non m'a dit que j'aime ten gas, allez va. Et non m'a dit que m'namano. Ça nya. On m'a dit que français, de non m'a dit que j'aime ten gas, on m'namano. Ah ouais. On lui amena un sourd. Tenente na te wam nous ya. Marraine, qui avait de la difficulté à parler. Et on les pria de lui imposer les mains. 33. Il les prit à part loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Il n'a pas dit que l'Ephata. Il ne dit que Ephata. Misukafa Yanou. Ouvre-toi. Misukafa Yanou. Fir un problème en réalité. Rua. Il n'a dolise. Marena Araikdel. Ralai sufna senlela ni tenenan. Am ten Franța yu resakiwa. Te inan tukun tenen teu. Sina piasa twice for na piasa. Izan merisaksan. Izan. Yanare. Sai. Amico ti mi arrivano, arriviamo. Zovite non amico ti mi arrivano. Ti mi arrivano ti. Sadia non mais les na tsara. Zay matunga tente fier un problema in realtà. Ina dolis teu? Te rayu la marena serek telun rale sufna senlelan resan. Te tsaman sentenis we ouvrez-vous atanawe vous na pesa satina reu. Vous ouvre-toi. Dikan zants le sufna tenenan. Si la lelan ni tenenan teu fa Milanta mama kelleten gasa siga di veri. Pariba mama kelleten Franța siga ne anranda lante usis. Nset tiantenue e fatta. Ne anranda si usi e fatta. Inna dikele fatta tewe. Ouvre-toi toi ten gas. Miskafe nao. Tikanzan manin ni ulantiu. Mi jam ni urangayu lanta. Tesain matungan sufun marena. Arlelan mrekta. Reva mi jam no lanta de usata. Sena nau. Nui zants men skafa ni wampun no lanta. Taita. Fa murana ya nau. Hallelujah. Averende e fata. Mitsuruam tung chao dem tunruin lanta la sawe e fata. Se sa c'era una feria in puneri e fata. Mi su cafe no. Ma su tuerana. Ma sava sa c'est introduction que c'est. Refan suka cham zen lunch. Te ni va ni fatura lelani arn sukatan sufun tena aini ten tsaris ralasyana bav malala rambula mihid lant
dia ho sarotra ny fiainanao. Raha mbola mihidy aminao ny lanitra dia maro be koa ny varavarana mihidy amin'ny fiainanao ety amboniny tany ety. Fa rehefa nisokatra ny lanitra teo dia nisokatra koa ny zavatra nihidy tety amboniny tany tety. Mifandray tsara zany ny any an-danitra sy ny ety amboniny tany ety. Ary zay mray tonga ny Jesosy ny teny, na inona vahanareo ety an-tany tamin'izy mbola tety amboniny tany eo dia vahana any an-danitra izany. Tety amboniny tany Jesosy ny teny hoe efata misy kafa dia nisokatra ny tety amboniny tany tety. Alleluia, alleluia. Ao anatin'ity 7 andro ity isika hivavaka sady hianatra. Ao anatin'izay 7 andro izay engany ny lanitra hivoa, engany ny lanitra hisokatra. Dia ho maro ny karazan-javatra ho hitanao iraradraraka eny amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiainana, amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Raha lasanabavy ao amin'ny Lioka 7 andininy 1:20. Rehefa natao batisa i Jesosy, ny zavatra voalohany nitranga dia izao. Miaraka tsika mamaky azavady. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy nivavaka dia nisokatra ny lanitra. Talohan'io zany lanitra nihidy tamin'i Jesosy. Fa teo lanitra naniny nisokatra tamin'ny dia jereo tsara ny avant sy ny après. Avant anio Jesosy dia tao an-tranon'i Josefa sy Maria nandrafitra. Tsy nisy fahagagana, tsy nisy surnaturel, tsy nisy zavatra mahatalanjona. Fa tamin'io fotoana io rehefa natao batisa izy sady nivavaka vereny tsara hoe nivavaka dia nisokatra ny lanitra. Ary nisy feo avy tao laza hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Nanomboka teo niara-panany voalohany indrindra niova rehefa nisokatra ny lanitra. Nanana hery nandehanana nitady an'Andriamanitra 7 andro sy 7 alina tao anaty fifadin-kanina izy. Androany enera hivavaka ianao, hisokatra ny lanitra. Andra hery avy any ambony ianao anaovanao ny ty vavaka fifadin-kanina ity.